Sabotsy faharoambe folo ny volana aogositra 17 toko lasy toboko vavy aterina ny arabo amin'ity takariva ity ary dia manasanao zay anaraka hatrafarany fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Lafim-baovao makasika ny asa fanaovan-gazety avy hatrany no etsika misantatra ny fampalalam-baovao ary amin'ity takariva ity. Rehefa nolazoan'ny aretina nandritra ny fotoana maharitra dia nindaosin'ny fahafatesana ny Andry Ratovo. Ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ny tena nahafantarana azy. Rehefa niasa tamina fahitalavitra sy gazety maro ny tenany anisan'izany teto amin'ny vondrona ma TV. Ny aretina izay nahazo azy izay nitsonany rehetra tamin'ny malala-tanana zany dia nisaoran'ny fianakaviana izay fohy tao anatin'ny fitsaboana ny Andry Ratovo tsy nahasakana ny fahafatesana nefa zany hoy ny fianakaviana. Misaona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry alina teo amin'ny 17 taona ny mpanao gazety Andry Ratovo rehefa avy nanaraka fitsaboana nandritra ny fotoana maharitra. Efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho, ary zao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana. Izay andian-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Timoty faharoa, toko faha-efatra andian'ny fahafito sy fahavalo izay no nisafidian'ny fianakaviany amin'izao fahalasan'ny Andry Ratovo izao. Raha tsy aivana, efa mpanao gazety teto amin'ny vondrona ma TV i Andry Ratovo ary tao amin'ny vondrona Express de Madagascar ihany koa, mialohan'ny tanan'ny andraikitra mahato ny andahatsoratra eo anivon'ny sobika azy. Anisan'ny nambarany fony fahavelony ny tokony ametrahana rafitra iray itsinjovana ny sosialin'ny mpanao gazety izay ilaina tokoa rehefa todo tsy fahasalamana. Tsara ho ara mba misy sehatry itsinjovana ny tontolo ara-tsosialin'ny mpanao gazety eo amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny ankapobeny eo anivon'ny ministère de communication sy ny eo anivon'ny lavitra ny mpanao gazety mba itsinjovana ny ara-pahasalamana izy ireo. Sanatriany vava tsy hoe na misavisa zavatra ratsy. Andrasana eny an-tranony ny ambotra rahaba ny razana ary atao veloma farany ao amin'ny fiangonana FLM Androy be finoana ny alatsinainy 14 aogositra amin'ny fitora sasany mialohan'ny tondrana azy ny fianaratsoa. Ny fandevenana dia atao any Tambony Mandrevo alakamisy itenina fianaratsoa ny alarobia 14 aogositra 17 sy 20.